Timoty voalohany toko fahatelo. Ny olona mendrika hatao mpitandrina sy diakona. Timoty voalohany toko fahatelo, ny andininy voalohany hatramin'ny faha 9. Mahatoky izao teny izao: raha misy olona maniry ny asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manantsiny, manambady tokana, mahony tena, hendry, tia filaminana, mampiantrany vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamy linady, tsy mpikapoka, fa mandefitra, tsy mpila ady, tsy mpitia vola, manapaka tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamaontinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, hataony ahoana no fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay zazavao amin'ny fivavahana, fandrao hieboebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fahamelohan'ny devoly. Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay eny ivelany izy, fandrao ho lavo amin'ny fananantsiny sy ny fandriky ny devoly. Ny diakona koa toy izany ihany, ho maotina, tsy miroa-teny, tsy tia divay be, tsy tia harena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Ary aoka ho zahan-toetra ireo aloha, dia vao hanao ny asan'ny diakona izy raha tsy manantsiny. Ny vehivavy koa ho toy izany ihany, maotina, tsy mpanendrikendrika, mahony tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakona samy hanambady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany zavatra zany dia soratako aminao, na dia manantena hankaty aminao faingana aza aho, fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondrantena mety hatao ao an-tranon'Andriamanitra, dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Ary raha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, dia ilaina seho teo amin'ny nofo, no hamarinina tao amin'ny fanahy, hita ny anjely, notoriana tany amin'ny jentilisa, ninona teny amin'izao tontolo izao, nakarina tamin'ny voninahitra.